Maro ireo karazana ovy ambolena ireo tatsaha izay vokatra avy eto amin'ny faritra Vakinankaratra ary ahondrana mankany amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo tatsaha-mpamokatra no sady mivarotra ny vokatra ny eto an-tsena Sabotsy Antsirabe dia marobe ireo olana sedrain'izy ireo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny famokarana ny ovy. Anisan'izany ohatra ny fahalafosan'ny zezi-bazaha izay tena mampitaraina ireo tatsaha amin'izao vanim-potoana izao. Eo ihany koa ny faratsy lalana izay hitateran'ireo vokatra. Noho izay tsy fahampiany ny eto manana ahafahana mamokatra izay dia ratsy ny kalitaon'ny vokatra tamin'ity taona ity. Kalitao aloha tamin'ity taona ity somary majinijinika ny ovy satria ny antony lafo loatra zany le zezi-bazaha famokarana dia ohatrany hoe miaina le namokarana le ovy dia tsy dia mivoaka vaventy tsara tsony le izy dia somary miaina kely zany ny kalitao aloha raha oharina tamin'ny hoe zezi-bazaha tamin'ny mbola moramora sy ny ohatr' zany satria ny zezika io tamin'ny 2 taona lasa 3 taona lasa mbola tany amin'ny 10 000 francs ny kilao amin'izao nefa efa mahita 30 000 francs ny kilao. Io zany ny tena olana be. Ny faharoa ny resaka lalana. Fahatelo lasa ambany zany le vidin'entana satria ambony loatra le dépense dia lasa ambany le vidin'entana. Io zany raha hoe misy fijerena kely le vidina zezi-bazaha dia mety ho tsara le vidiny ovy. Ao anaty taona iray misy mamokatra 10 tonnes na 8 tonnes nefa lasa 4 tonnes izy noho le antony satria raha navidy zezika folo gony izy teo dia mety lasa 5 gony sisa dia miaina be le vokatra. Dia raha tsy le zezi-bazaha mihitsy zany ny tena hoe asiana fijerena akaiky dia tena tsy hita izay tena hampitomba le vokatra ho an'ny ovy manokana. Noho ireo olana rehetra ireo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny famokarana ny ovy dia nahitana fiakarana ihany koa ny vidiny manodidina ny 2,000 ariary ny 1 kilao amin'izao fotoana izao eto an-tsena Sabotsy Antsirabe raha toa ka 500 izany teo aloha. Ny aina araka izany ireo mpanjifa raha ny fanadihadiana natao. Bandy akama zao ny karazana ovy misy dia meva izay zao tena betsaka amin'izao dia mividy niakatrakatra kely izy satria izay vitsy le vokatra dia niakatrakatra le vidy le fanendy izay le meva izay. Teo alohaloha tamin'ny 2 volana 3 volana lasa teo izy zao ny meva teny amin'ny 700 na 7 000 francs. Moa ny bandy akama tany amin'ny 4 000 tany dia zao izy lasa 1500 bandy akama moa meva lasa 1800 dia 1000 ariary. Mazava ho azy somary miaina zany ny mpanjifa satria ka ohatra zao taona naka 10 kilo tamin'ny fotoana mora zao lasa miaina ohatra hoe 5 kilo satria lasa lafo le izy dia lasa miaina le entana alaindry zareo. Miaina amin'ny 50% zany lafo. Teo aloha zany raha nalafo 400 kilo dia zao amin'ny 200 kilo par jour. Bénéfice zany lasa miaina satria ny kely le entana lany amin'izay fotoana izay. Araka izany dia tsapa fa miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ireo tatsaha-mpamboly eto Vakinankaratra eo amin'ny lafin'izay famokarana ny ovy izay anisan'ny tena mampalaza sy ahafantarana bebe kokoa ity faritra ity.